Nankalaza ny fetin'ny Paska ihany koa ny fianakavian'ny polisin'ny Pirenena ny zoma masina lasa teo ary dia nisy ny fotoam-bavaka izay notanterahany fianakavian'ny polisy Pirenena teny Antanimora. Teto amin'ny cercle messin'ny polisy Pirenena teto Antanimora ny famehy fotoana ny zoma masina teo ny fianakavian'ny polisy Pirenena. Tonga teny toerana niatrika izany ny mpitarika eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny tarihan'ny ministry ny inspecteur général de police Randibisoa Blaise Richard. Niompana tamin'ny fitaomanan'ny polisy hiala amin'ny asa ratsy toy ny kolokolo ny toroteny tamin'ity fotoana teto Antanimora ity. Izany Jesosy izany dia efa nasangan'Andriamanitra ary efa vomeriny izany izany rehetra. Ary efa nasangatry ny tanana ankavan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nipasay dia efa nampinasaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no nianatra tany an-danitra fa hoy izy Jehova nilaza tamin'ny tompony hoe hipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panao ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Nambaran'ny ministre ny inspecteur général de police Randibisoa Blaise Richard nandritra ity fotoam-bavaka fanamariana ny zoma masina ity fa hanangana trano fivavahana chapelle ny polisy Pirenena. Fantatra fa eny amin'ny sekoly ambony polisy Pirenena eny Ivato no hananganana izany.